Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana amin'ity fotoanandroany ity izay indray mbola nampion'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia faly izay mandroso amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana teo afaka vainao ity. Ary inoko fa tena asoanao hatrany ny fanarahanao ny fandaharana. Ary manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Hivavaka fotsika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra avy indrindro noho ny fitahianao lehibe ka mbola afaka indray izay miaino ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana mahafinaritra izao. Ianao nandamina izany ary miasa sahady amin'ny tsiraray avy izay manaraka sy manjoy ny fandaharana. Dia misaotra anao Andriamanitra fa ny fanamasinao dia miara-miasa amin'ny mpanomponao ary amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanamafamahizinana dia izao hoe hozonina tsy manakiry tsy manam-pahefana ary hotahina manokana ny tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana ary mandray ny fahasoavana sy ny fanasitranana ary fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy ny tsirairay. Dia misaotra ray eo, misaotra Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia arapaina moa ianao satria nitahian'Andriamanitra dia androany hiresaka amintsika izahay mikasika ny fitiavan'Andriamanitra lehibe anao manokana izay manaraka ny fandaharana. Hatraiza moa zany alalo fitiavan'Andriamanitra anao zany? Inona no pirofo nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany anao ary aiza ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao amin'izao andro vanim-potoana iainanao izao? Ny tenin'Andriamanitra moa ampidirantsika iangatsika dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:12 andininy 13. Inona moa voasoratra amin'izany filazantsarany Jaona izany? Andeha ingatsika maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:12 andininy 13. Amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Eto izany ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly dia milaza hoe ny fitiavana manao ahoana no fitiavana ambony indrindra na le fitiavana faratapony indrindra amin'ny fitiavana izay fantatritsika eto ambonin'ny tany. Ny fitiavana lehibe indrindra ozy dia ilay fitiavana manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Betsaka angamba ny olona manodidina anao milaza hoe tianao, milaza hoe manam-pitiavana anao, fa raha refesiny ireo fitiavan'ireo dia ny fitiavana ambony indrindra dia ilay fitiavana mahafoy ny ainy. Ny fitiavana zany dia tsy hoe maka fa manome. Araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny fitiavana lehibe indrindra ozy izy dia manolotra ny ainy. Zany hoe arakaraky ny fatra omeny le olona zany, na hoe ny atolotra ny olona anankiray izay milaza manana fitiavana, izany no andrefesana hoe iza na ahoana le fitiavana lehibe indrindra. Voalaza ny filazantsara zany eto androany fa ny fitiavana lehibe indrindra izay zany no amerantsika azy na ihany koa hoe amarantsika, andrefesantsika ny fitiavana anankiray hoe lehibe ve izy io ary lehibe indrindra ve izy io. Le fitiavana manolotra, inona ny natolotra, inona ny nahafoy, misy tena hafoy ve noho izany fitiavana izany. Ny fitiavana mantsy betsaka ny olona zao mahay milaza hoe tiako ianao sy ny sisa raha izany fitiavana izany resantsika, kanefa ny fitiavana tsy vita izay fitenena izay fotsiny fa raha tena tia dia mahafoy natao fitiavana. Ny ahafantarana zao fa tena tiany ray aman-dreniny ny zanaka dia tena mahafoy tiany izy mikarakara azy, nanolotra ny fotoanany rehetra izy, nanolotra voly izy, nanolotra ny fotoanany maro isan-karazany izy mba omenany io zanany io ny karakarany azy. Dia tena izany tokoa ny manam-pirofo, izany no andrefesana fa tena misy fitiavana ary ny lanja le fitiavana ihany koa arakaraka izany omena izany. Ny fitiavan'Andriamanitra nefa no resahako anao androany. Betsaka ny mety milaza ho tianao, fa androany kosa dia milaza aminao androany hoe ny fitiavana ambony indrindra, le fitiavana lehibe indrindra mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany izay natolotra Andriamanitra ny olona
atolotra Andriamanitra anao izay le fitiavana ananan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fitiavana ianao manokana fitiavana antsika manokana izany no zaraiko aminao androany voalohany ary de zao tena tianao Andriamanitra ary fitiavan'Andriamanitra anao de fitiavana tsy misy azo oarina amin'izany na iza milaza ho tianao de tsy azo refesina am'le fitiavan'Andriamanitra zany ianao zay miaino ankehitriny ianao zay manaraka fandarina ankehitriny milaza aminao fa tena tsy misy tianao mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra anao Andriamanitra zany tianao plus que ny fitiavany vadinao tianao mihoatra ny itiavany zanakao anao tianao mihoatra ny itiavany fianakavianao anao tena tianao Andriamanitra ahoana nanaporofoniko aminao fa tena tianao Andriamanitra ny ten'Andriamanitra milaza fa ny andrefesana ny fitiavana de tsotra ihany arakaraka ny zavatra nafon'ny olona anankiray izay milaza hoe tia izany no afatarina fa tena tia izy betsaka ny manam-pitiavana de manolotra zavatra manolotra fananana ary ny tena faratapony de hoe manolotra ny aina mihitsy osolo aminjena any olona io izay ny tena fitiavana lehibe indrindra mantany ianao hoe izy ary zao ny olona efa navitan'izany taminao misy olona ve eto ambonin'ny tany nanolotra ny aino faty noho ny fitiavana ianao misy ve zany valio mino afanivaliny te hoe tsy misy olona nafony aino anao zany ary ty nafony aino anao satria ianao le olona meloka ianao le olona diso ianao le olona nanao ratsy kanefa misy olona anankiray ve izay tsy nanao an'le elokao izay tsy nanao ny fahotatsika izy tsy diso mihitsy fa nanakisolo anao teo amin'ny toeranao noho izany atsoanao zany betsaka tsika tsy manaiky diso zany raha ohatra zao ny olona ny diso fa ohatra hoe nosorapotaka ianao tena tsy manaiky mihitsy tsika hoe za ve tsy nanao an'izany de ahoana nanekeko an'izany tsy zange ny diso nefa mbola tsy misy hoe makany amponja ohatra iketsika fa misy zao ny hoe any amin'ny fitsarana izay nambara teo fa meloka izy noho ny fahadisony de mitondra ny saziny any amponja izy ary manefa ihany koa izy ireo karazana sazy mandohonitra zay voalazan'ny fitsarana voaka ny didim-pitsarana ry havanao izy ary ny olona mba manaiky an'olo tena isolo an'le olona diso teto ambonin'ny tany diso teo amin'ny fiarahamonina ka natao hoe alao izy hiala amin'izany fahadisony zany alao izany no isolo azy ny sazy rehetra tokony atao aminy de atao amiko izany navitan'izany ambarako aminao fa misy olona misy anankiray navitan'izany de tsy iza fa Jesosy izany Jesosy Kristy mo izay Andriamanitra tao an-danitra Andriamanitra zanaka rehefa naneo zany fitiavana antsika zany Andriamanitra de nanapa-kevitra Andriamanitra hoe alao ianao Andriamanitra zanaka no alefa hoe ny ambony tany atao olombelona hitondra ny saziny ny olona rehetra izay diso teo anatrihan'Andriamanitra ahoana ozy izy ny Romanina andevaka itsika ange zany ny Romanina 5:5 ny Romanina 5:5 izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany Romanina 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy toy izy antsika amin'ny 9 koa maiky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marinina tamin'ny rany isika fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika aveloko ihany betsaka ny olona tianao betsaka ny olona manam-pitiavana anao misy tokoa zany fa eto de ilaza aminao le fitiavan'Andriamanitra voalazany fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy mpanota olo meloka lazainy fitsarana fa mendrika ny saziana mendrika ny hofatiny olona noho ny fahotany kanefa Andriamanitra tena ny fitiavana antsika
naneho fitiavana antsika Andriamanitra ary nanome antsika an Jesosy ho faty, nanome antsika an Jesosy ho faty teo ambony azy fijaliana. Ianao ange zany, ho anao ange zany fitiavana zany androany amin'izao fotoana zao de milaza aminao fa tena misy tianao amin'ny fitiavana faratapony indrindra. Petsaky tsika ny mamofo de kivy be hoe tsy misy piti. Petsaky tsika ny meritreritra hoe inona moa zay za fa zange tsy misy piti satria za olona ratsy, mpanota tsy mendrika, mety hoe tratran'ny olona mihitsy ianao teo ampanaovana ratsy ary ny fiarahamonina efa nanameloka anao no ny fahotanao kanefa androany de ambarako aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao de tena tian'Andriamanitra. Efa ela Andriamanitra no tianao satria zany fanomezana lehibe izay natonony anao zany de tsy voandroany zany no tanteraka fa voalazany ten'Andriamanitra fa sao hoe 724 taona lasa de fa nataon'Andriamanitra izany. Ny fanisana androntsika amin'izao de izao hoe 2019 après Jésus-Christ 724 nandalovan'i Jesosy taoriana natongavany Jesosy teto ambonin'ny tany ho tonga olombelona nanatanteraka io fitiavana io nanolotra ny tenany ho anao Jesosy, tsy ny vadinao, tsy ny zanakao, tsy ny olon-kafa, tsy ny fianakavianao nanao an'izany fa Jesosy ry havana izay natolotra Andriamanitra ary nanolotra ny tenany. Raha ny teny Andriamanitra ray hoe aleo ianao Jesosy ilay Andriamanitra zanaka alefa ho any ambonin'ny tany ho sasina, ho ampijaliana, ho karavasina, ho fatsiana, ho satroana tsilo, ho rorana eny ambonin'ny tany hitondra ireo sazin'ny olombelona izay diso be nanota mendrika ny ho faizina alao azera ho aminao zany, ho entinao daholo zany fahatezerana zany. Mba fantaritsika moa fitiavana lehibe zany ohatra ny fihetsika cruel nataon'Andriamanitra satria eritrereto hoe zanany zao kanefa afoy no faty. Zao ny teny Jesosy hoe rayo naonany de mafoy ahy ianao, zany hoe tena nafoy Andriamanitra ny zanany nafoy no atsika. Tsy misy olona nga mafoy ny zanany zany hoe noho ny olona diso be teto amin'ny fiarahamonina de hoe alao ny zanako natao sorona isolo azy, tsy misy mavita an'izany noho ny olona diso fa matoa izy navita an'izany de noho ny olona zay tsapany tsara loatra. Tsika nefa de nanota isika, tena ratsy isika ary ankehitriny de mbola manota isika menakaviny akamaroantsika kanefa de izao hoe Andriamanitra de tena tiatsika. Izany fitiavan'Andriamanitra izany tsy lasa fotsiny zany fa ankehitriny zany ho azy mbola velona rehetra de izao hoe tian'izany ny olona zany Andriamanitra, tianao Andriamanitra ary izany fitiavan'Andriamanitra anao zany tsy resaka fotsiny zany fa natolotra Andriamanitra, naseho an'Andriamanitra izany tamin'ny nafozany an Jesosy zanany ary Jesosy koa de tena tianao satria nanaiky izy, nanaiky nampijaliana izy voalazany filazantsara fa rehefa nokapohana Jesosy de tsy namaly izy, tsy namaly izy fa de nanaiky izy ozy ny tenin'Andriamanitra, nanaiky nazera tao aminy avokoa ireo karazana fampijaliana rehetra. Ary andengy ho jerentsika amin'ny Tsipriany hoe inavy moa ny dikan'ireo fampijalian'ireo raha nanio azany fitiavana zany Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy. Tsy fantatro hoe manao ahoana moa ianao, mety efa nivavaka ihany angamba ianao fa noho ny antony maro de mety hoe lavo ianao. Tsy fantatro ihany koa hoe noho ny antony maro de mety natsapa mihitsy ianao hoe olona tsy mendrika ianao, zany efa te ilaza aminao fa tena tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy ary izao hoe mbola ratsy azy ianao, tsy nalala ny anaran'i Jesosy akory de efa maty ho anao teo amin'ny azy fijaliana izy, nanolotra ny tenany abibina nampijalian'ny olona azy. Tsy mbola nisy olona nga manitanao hoe zany fampijaliana azy, mety nisy ihany aloha tamin'ireny tantara maro fandimy teto ambonin'ny tany reny fa anisan'le tafidra tao anatin'ny fahafatesana ratsy indrindra teto ambonin'ny tany ny fahafatesan'i Jesosy satria nesorina ny lambany ary mikaravasina tamin'ny karavasy jiosy izy izay intsivy amin'ny 30 ary tsy vitan'izany fa nosatroana tsiro izy ary nampilanjana le hazo niakatra teo Kalvari tao Golgota izany ary tao anatin'izany de tena niaritra ny mangiry-firy io Jesosy Kristy io. Ho jerentsika hoe inona daholo moa zany no dikan'izany fangiry-firina nentin' Jesosy zany ao amin'ny bokin'ny Isaia 3:50 de andevaka itsika satria ny mpaminany Isaia
de naminany izy ny am'izany hoe inona daholy a ny dikan'ireo satria ireo nataony Jesosy a de izao hoe nataony ho anao zany mba isitraka an'izany ianao am'izao andro havelomanao zao ary ny mandrak'izay ianao tsy hoe zavatra ho avy zany tantara hoe tsy fantatra hoe inona reny mba ho ataony Jesosy fa am'izao ankehitriny zao a am'izao ankehitriny zao de izao hoe hiatraika eo amin'ny fiainanao zany. Isaia 3:10 andininy 4:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azo no kapohana sy nasiana Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy de voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helitsika. Ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy. Ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra de samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy sika rehetra, ary nataony Jehova niatra taminy avokoa ny helitsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy nilobava, de tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatria amin'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Zany hoe ireo fahoriana maro, kapoka, felaka, satroka tsilo, fampijaliana, rora, latsy, fangiry firina, atao hoe daka ihany koa isan-karazany nazo an Jesosy de ireo fahoriana izay iainantsika kehitriny de azera atao am Jesosy. Ny fahorian'ny olona tsiraray avy ary tsy vitan'izany fa ny aretina ary indrindra ireo fahotatsika, ireo fahadisoantsika de izao hoe nazera atao am Jesosy zany. Izay no antony fampijaliana, izay no antony nitondran Jesosy na ireo fampijaliana abibina, herisetra, fampijaliana faratapony natao an Jesosy Kristy satria izany no antony izy ireo tsiraray avy fahoritsika, ny fantrany zany, ireo fanelikiliany zany, ireo fatsapan'ny olona fa fahoriana isan-karazany fangidimpiainana de nentin' Jesosy zany. Ny aretina rehetra rehefa karazana aretina fantatrao de nazera tao am Jesosy Kristy zany. Ary indrindra de ireo fahotatsika rehetra de nazera tao niaraka tam'izay ny sazy sanction vokatry ny vokatry ny fahotatsika satria ny olona moa rehefa diso de mendrika nosasiana. Niaraka tamin'ny fahoritsika zany ny aretintsika ary ny fahotatsika ny fahadisoantsika de nazera tao koa ny sazytsika rehetra nentin' Jesosy. Tena tiatsika Jesosy, tena tiatsika Jesosy, tena makasitraka azy loatra tsika ny am'izany fitiavany atsika zany. De ozy angamby ianao hoe raha nentiny ara ny fahoriako maninona ary mbola mijaly foana betsaka ny olona no milaza tsy mino ny fisiany Jesosy. Tsika rehetra zao mahafantatra hoe betsaka ny zavatra amidy eny an-tsena, betsaka ny zavatra ilaina, ny besoin matériel tsika, fa raha tsy mandeha mividy tsika tsy manana izany. Izany rehetrarehetra zany de efa nataony Jesosy ho anao, ho atsika rehetra izay miaino ankehitriny. Raha tsy mandeha nefa ianao maka an'le izy, raha tsy raisinao le izy tsy afaka hisitraka an'izany angenao na de nomenanao ary zany. Raha nisy olona anankiray zao nanome volanao kanefa tsy niraisinao, tsy niraisinao tamin'ny tananao le izy, ahoana raha fomba ahafahan'ny fiainanao iova tamin'izany vola nomeny olona anao zany? Ianao ngamba mety hiteny tsy marina ny am'izany Jesosy zany, tsy ilaina ny fivavahana ozy ny olona maro miresaka fa ohatrany hoe resa be zany, zavatra tsy misy no takarina satria ny antony de zao mbola tsy niraisinao le izy de tsy nisy expérience atsapanao tahaka ny hoe ianao ve zao raha mbola tsy nandeha avion mihitsy tsy tsapanao nge ohatrany ahoana zany mety ozy ianao hoe tsy avion zany fa ozy ny olona mbola tsy nafantatra le izy kakita maso hoe vorony iny satria mbola tsy niditra tao izy, mbola tsy tsapany zany. Ny fiarahana am Jesosy ny fandraisana an Jesosy tsy fantatrao mihitsy ary tsisy impact amin'ny fiainanao zany raha tsy raisinao.
ahoana ary fomba ndraisana an' Jesosy, ahoana ary no atsapatsika ireo fitiavan' Jesosy reo iatraika an'izany eo amin'ny fiainatsika am'izao androany zao, am'izao iainanao zao, am'izao avelomanao zao. Ahoana ny fomba andraisanao izany ka tonga an'izy ireo isy fiatraikany amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny fiainanankonanao, amin'ny fiainanao personnel, amin'ny finansanao, amin'ny fiainam-pianakavianao, ary indrindra ny fiainanao ara-panahy. Jesosy Kristy raha naneho fitiavana atsika de tsy fitiavana eto tany fotsiny, fa fitiavana atsika akoatra ny fahafatesana ihany koa. Azadino fa raha matiny ny olona tsy tapitra akory ny tantarany, fa andeha ho any amin'ny tantara hafa indray izy, epitany amin'ny tantara hafa indray izy. Zao ara ny valiny ry havana. Ahoana fomba ndraisanao fitiavan' Jesosy? Ozy ny Romanina hoe 10:10 amin'ny anaran' Jesosy, amin'ny fo no inona zona fahamarinana, ary amin'ny vavana ny ekena zona famonjena. Mila mino aloha ny fonao fa marina izany lazainy tenin'Andriamanitra zany, na tsy hitany masonao ary zay ny natao finoany zavatra tsy hita kanefa inonao fa misy. Inoy ary Jesosy fa tianao, inoy Andriamanitra fa tena tianao, inoy Andriamanitra fa tena tsy misy tianao mihoatra noho izy. Faharoa de zao, ny andraisanao an'io Jesosy io, ny anatonanao an'io Jesosy io, tsy hoe inonao amin'ny vava fotsiny, fa raisinao manomboka zao de tapa-kevitra hampanjaka an' Jesosy ato anatiko ary tapa-kevitra ny anatona azy. Ahoana fomba fanatonana azy? Mateo 20:20 zao voasoratra amin'ny anaran' Jesosy. Na aiza ngonandrona telo amin'ny anarako, ho Jesosy teo afoany aho. Zany hoe tsy maintsy makany am-piangonana ianao izay vao mahita an' Jesosy mandray zany fanasitranana, fanafahana, fanovam-piainana hoentiny zany. Tsy ampy fotsiny finoanao azy eo ambony fandrinanao, ao an-tranao, tsy haiko ambony kanapenao toy izay anao hoe eny ary tapa-kevitra aho, Jesosy eo mino aho, fa ianao le mato ato eo amin'ny azo fijaliana, ianao no afaka, ianao le tia, ianao le mamonjy aho, ianao le manafaka, ianao le mitondra zany teo amin'ny fiainako. Tsy afaka ny andray an'izany famonjena lehibe zany ianao raha zay fotsiny, satria singa anankiray zay, fomba anankiray voalohany zay isokafa ny vavahady idiranao an' Jesosy. Fa raha tena hiditra lalina an' Jesosy ianao, tsy maintsy makany am-piangonana ianao, satria Jesosy tsy hitany maso itsony. Mandainga ary mpaminany sandoka zay milaza hoe zany Jesosy, fa Jesosy de am'izao fotoana zao invisible izy, tsy hitany maso sika izy, fa izao hoe omniprésent izy, manerana izy. Zao ny teniny eo amin'ny Mateo 20:20 hoe na aiza iangonany, zany hoe tsy maintsy makao am'le olona miangona ianao, tsy maintsy manatona fiangonana ianao, fa ao no ahitanao an' Jesosy ka niraisanao reo fanafahana sy fanasitranana ary indrindra fanavonjam-piainana hoentin' Jesosy. Jesosy milaza ry havana ao amin'ny filazantsara, voalazan' Jesosy Kristy moa fa izy moa tsy nanangana fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa Petera kosa tamin'izany de voalazan' Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly fa ry Petera de nanangana fiangonana izy ary teo anatrian'izany de nanao fotoam-bavaka izy, ary maro ny olona zay nanehoany Petera n'izany asa lehibe tamin'ny anaran' Jesosy zany. Tsarovy fa raha mijanona any an-trano ianao, tsy afaka hiasa aminao reo mpanompon'i Jesosy izay hitondra fanafahana ao anao. Maro ireo karazana fanaratsy mamatotra anao, karazam-paotana zay mamatotra anao, tena tianao tokoa Jesosy, kanefa tsy afaka ny andray zany fanafahana zany ianao, tsy afaka ny andray le fanasitrana lehibe hoentin' Jesosy ianao raha tsy manatona mpanompon'Andriamanitra. Ry mpanompon'Andriamanitra marobe to amin'ny asan'ny apôstôly, anisan'izany Petera zay voalazan'ny asan'ny apôstôly moa ao amin'ny 2:7, anisan'izany Filipo ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 mitantarany amin'ny asa lehibe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Filipo. Ndraiky efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanamaloto ny antso tamin'ny feo mahery aniny fahenina azafady, ary vahoaka betsaka de niray hevitra ny zay nolazain'ny Filipo raha nandreasy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanamaloto ny antso tamin'ny feo mahery de nivoaka tamin'ny olona maro zay nanana azy, ary maro marary ny paralysisa sy ny mandringa ny nosotraniny
dia nisy fifaliana lehibe teo amin'izany tanàna izany. Hitantsika rehefa tonga amin'ilay fiangonana ny olona izay misy ny mpanompon'Andriamanitra izay mino an Jesosy ary mitondra ilay fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Anisan'izany Filipo tao anatin'izany dia nandroaka ny fanahy maro tamin'ny olona Filipo ary nivavaka ho an'ny marary. Petera ihany koa ireo mpianatra izay nanangana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ary tsy mitsahatra ankehitriny Jesosy Kristy izay mbola miasa ao anatin'ny fiangonana amin'ireo mpanompony marobe izay mitsangana mino azy ary miasa amin'ny anarany. Ry havano, manasa anao zay fiangonana RHEFI Androndrakely, manasa anao zay manatrika ao Jesosy. Averina ihany motsindrinay foana, tsy hoe ao ihany misy an Jesosy fa zay kosa nefa de milaza aminao fa tena manatrika ao Jesosy satria nahoana miangona amin'ny anaran Jesosy zay ary mino ny Jesosy Kristy zay, mino ny fitiavan'Andriamanitra lehibe zay izay raisina izany ary ao anatin'izany de zao hoe mitsangana izay mpanompon'Andriamanitra manatateraka izany asa lehibe izany satria nahoana tsy afaka noraisin'ny olona zany famonjeny zany fanafana zany fanasitranana izany raha tsy mitsangana mpanompon'Andriamanitra mampiasa io anaran Jesosy mahery io ary mitondra fanafahana ny olona. Maro angamba ny famatorony eo amin'ny fiainanao. Ianao ve le tsy mahita tory amin'ny alina? Manasa anao zay tongava fao anatin'izany misy fanafahana lehibe. Ianao ve le marary tsy sitra ny dokotera? Eny mety sitra ny dokotera ihany koa fa rehefa tsy misy moa ny vola atao ahoana? Androany de milaza aminao hitondra ilay fanafody sy vidim-bola de Jesosy Kristy. Tongava manantona azy ianao, tongava mitady azy ianao, fitoam-bavaka lehibe izay anasana ianao. Isaky ny Alahady misy fidirana inefatra moa ao, amin'ny 7 amin'ny 9 amin'ny 11 ary amin'ny 1 sasany. Manasa anao zay le izy moa ny famonjena omeny Jesosy ianao maimai-poana kanefa fomba andraisanao azy tsy maintsy ianao mihitsy aloha mandeha mandray an'izany. Tsy maintsy miala amin'ny tokantranonao ianao, tsy maintsy misy zavatra afoinao, tsy maintsy manao sakrifisy ianao mba andraisanao zany famonjena lehibe zany. Ry havano, tena tianao Jesosy. Aza mieritreritra ianao hoe de tena zany ve nanova ny fiainako? Ianao mety mahatsapy hoe boka ny trosa mihitsy amin'izao fotoana izao efa mba nataonao ihany niezaka amin'ny maha-olona anao kanefa tsy nivaly izy satria izay le toeran'i Jesosy. Betsaka ny olona no mitady zavatra hafa ao amin'ny plasin'io Jesosy io. Ao moa mandeha any mpanompo sampy, ao ny makany amin'ireo olona izay milaza manana zao kanefa nge tsy misy mahasolo an Jesosy mihitsy satria Jesosy ihany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa izy no mpamonjy antsika, akoatrany tsy misy mahavonjy antsika fa Jesosy no mahavonjy anao. Izy ihany no afaka monjy anao. Mitona anao andao hanompo azy, andao hitady azy, tsy anenena anao zany. Maro ireo olona izay efa nanompo an Jesosy, izahay izay mitorony teny aminao de izao hoe tsy hoe mampianatra anao fotsiny zay fa matoa zay mizara aminao. Zao voalaza ny filazantsara hoe izay nahazo maimai-poana de mizara maimai-poana. Tena marina zany. Namonjy anay Jesosy, nanafaka anay Jesosy. Izaho zay milaza aminao maro ny zavatra nafahan Jesosy teo amin'ny fiainako. Namonjiny tamin'ny ara-piainana hita maso araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo hoe tsy ny fahotantsika fa ny fahatezerana ankehitriny. Marina ireo zava-doza mitranga eto ambonin'ny tany ilanao famonjeny zany, ny aretina mifamaofao, ny krizy ao anatin'izao tontolo iainantsika izao, amin'izao taonjato iainantsika izao. Mila famonjeny ianao, tsy apaka koa hoe mila olona ve ianao amin'ny ara-tsosialy hoe tsy fantatra hoe mila namana ve ianao, mila vady ve ianao, tsy fantatra ihany koa hoe mila asa ve ianao ary indrindrindrindra aokaneo fantatrao hoe fa tsy misy olona nge manana zo afaka noratra ny anaranao amin'ny bokin'ny fiainana fa tsy Jesosy ihany. Izy nge no manana an'izany ka raha manatona an Jesosy ianao. Zao voalazan'ny Jaona hoe izay manana ny zanaka no manana fiainana. Andramika izaho Jesosy. Mety mbola tsy nanao an'izany angamba ianao, mety nandeha tamin'izay saim-patatrao. Za milaza aminao fa ho tapitra ihany nge ny andro iainan'ny olona fa tsy ahita afafapo izy raha tsy tonga ao amin'ny Jesosy. Ary raha tonga ao amin'ny Jesosy izy de izao hoe ny fanatonana ao amin'ny Jesosy averyko ihany aza mijanona any an-trano any. Tsy ampy zany iasany Jesosy ao amin'ny fiainanao. Tsy ho tanteraka mihitsy ireo fanasitranana, fanafana, famonjena ara-piainandreo raha tsy tonga manatona any fiangonana ianao satria ao anatin'izany ianao de izao hoe hitarika anao amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra ka afantaranao ny tokony ataonao satria maro ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho fantatrao. Anova ny tantaram-piainanao. Tena marina zany. Manasa anao andramo, tanora ve ianao? Andramo Jesosy, andramo
salamo ozy izy ny salamo ka izao fa tsara Andriamanitra, tena tsara Andriamanitra, tsy misy tsara noho izy. Tsy haiko ina zao nefa fiainana tsara mahitanao teto ambonin'ny tany mbola tsy tsara lavitra noho ny ao amin'i Jesosy zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra faranako ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe tianao Andriamanitra, tianao Jesosy, raiso zany fitiavana zany. Mivavaka ao anao androany ary tiako ianao androany tena ao anatin'ity vavaka ity dia hanokatra ny vavanao koa ianao. Tsy maninona tsy hoe za ihany ny teny fa afaka miteny ngenao hoe Jesosy io vonina koa tapa-kevitra amin'izay anatona anao ary tia andray zany fanasitrananao zany. Vavaka ao anao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitahinao, noho ny fitiavanao anay. Tsapanay tokoa fa tena tianay ianao ary tsy misy eto ambony tany tianay mihoatra no fitiavanao Andriamanitra. Misaotra anao zay satria tena tianay ianao. Ary ankehitriny ary dia mivavaka ho an'ny olona rehetra Tompo izay mandreha zao fandarana izao, izay mijery zao fandarana izao. Nizaniza tapa-kevitra Jesosy handray ny fitiavanao satria natsapa lanja ny fitiavanao. Miasay eo amin'ny manokana ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy mahery, amin'ny anaran'i Jesosy mahagaga dia izao hoe miasa eo amin'ny fiainany manokana ianao, mikasika ny fiainany ianao, miala eo amin'ny aretina, sokotra eo amin'ireo herin'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidiko ireo herin'ny maizina. Miala ireo fanafahamazinana, miala ireo fanaratsy izay mitondra korotam-piainana, miala ny sakana rehetra ninina aretina fiainan'ny olona dia izao hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ninina olana eo amin'ny fiainany dia raisiny zany vahaolana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahagaga. Dia misaotra anao ry Andriamanitra raha eo no fitiavanao mahagaga an'izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ireo olona maro izay nandray fitiavanao tamin'ny alalan'izao teninao izao. Voninahitra Tompo anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hoy ny ten'Andriamanitra dia nisy fifaliana lehibe tao amin'ny tanàna rehefa tonga ny fanafahana. Andriamanitra ny tanao manokana, Andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao dia makasitraka ny amin'ny fanaranao fandarana. Mandra-piana tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.